Rehavako malala ao amin'ny Tompo, ho ampitombona ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Asa mampandroso, asa tsara no katsahina. Asa mampandroso, asa tsara no katsahina. Hitantsika ao amin'ny mofinainantsika anio, Hebreo 10, ny 7:20 hatramin'ny 5:20 zany. Katsao hifampandiniana ny asa mampandroso sy ny asa tsara, araka izay ambarany mofinainantsika eo, indrindra ny ambarany 4:20 manao hoe aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Votoatin'ny lehibe amin'ny asany mino ny asa fampandrosoana. Tezaina sy ampirisina ireo jiosy na ireo ataontsika hoe ireo tena Hebreo hihevitra izany asa izany. Zava-dehibe zany tany amin'ny fiainana jiosy manontolo ny miasa ho an'Andriamanitra. Fa izay hitarihana amin'ny maha-kristiana azy ireo kosa dia ny hoe hikatsaka hitady ny asa tsara, ny asa fampandrosoana. Tsy izay rehetra asa fikelezanaina akory na asa mandany ny andro dia antsointsika hoe asa mampandroso. Fa misy asa mandany ny herim-po, ny fotoana, ny fananana rehetra kanefa tsy mitondra ho any amin'ny fampandrosoana. Tsaroantsika ny tenin'ny apôstôly Paoly raha miteny manao hoe raha fatra-panirin'ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Arak'izany andeha isika hampiombona ny hery, ny fahaiza-manao, ny traikefa, ny fananana sy ny atao hoe izay eo am-pelatanana rehetra ho atambatra ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Tsy sanatria isika no hanao volo manorandrana na hanao vato misakana ny fampandrosoana ny fiangonana. Tsy sanatria isika raha mihevitra na miasa mba hanao sakana, fa tena ho fampandrosoana. Ny asa tsara, ny asa fampandrosoana, zany no asa sitrak'Andriamanitra. Ao anatin'ny fivoriana ary, ny fivorian'ireo ambaratongan-drafitra ao amin'ny fiangonana, ny fivorian'ny birao, ny mpihevitra rà, ny mpandray fanasan'ny tompo, dia tsy sanatria andany andro ho amin'ny resam-pona, ho amin'ny resaka tsy mampandroso, ho amin'ny resaka tsy misy vokany. Ny filazan'ny apôstôly Paoly azy ary moa nisy fotoana ny teny manao hoe miady teny foana, tsia, fa ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Ndao ary riavako, raha fatra-paniry, raha hifampandinika, andeha izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo. Lanio ny herinao, lanio ny fanananao, lanio ny fahaizana mampahalalanao entina hampandrosoana ny fiangonana. Zareo tsara riavako malala fa raha tonga tetỳ ambony tany Jesosy Kristy, ny asa ho an'izao tontolo izao dia asa fampandrosoana, mitondra olona maro ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, na mimpandroso olona maro ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Zany no nataon'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany. Isika ihany koa andeha hanaraka izany lalana izany mba ho lalana mitondra makany an-danitra no lalana izorantsika, mitondra ny hafa makany an-danitra, fa tsy sanatria hanosy-botanana, tsy sanatria hitarika ny hafa ho any amin'ny fahaverezana, fa tena asa mampandroso makany amin'ny famonjena, dia ny famonjena ny fanahy zany. Ary zany no mazava-dehibe ny teny eto amin'ny 5:20 manao hoe zava-dehibe ny fiaraha-miangona, zava-dehibe ny fiaraha-mivavaka,
ka ilazana hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona ao amin'ny fiangonana. Ao amin'ny fiangonana izay fiombonan'ny mino no misy ny fampandrosoana. Ao amin'ny fiombonan'ny mino no misy ny fahatsarana. Ao amin'ny fiombonan'ny mino no misy ny sitrapona Andriamanitra. Dia mahereza ry havako, mikatsaka izany asa fampandrosoana araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokonay ianao misaotra anao amin'ny fonay manontolo izay mitarika anay ho amin'izany asa fampandrosoana hitarihan'ny soratra masina anay izany. Tahaka anao Jesosy izay tsy mba niemotra fa ho amin'ny fandrosoana hatrany no ampianaranao anay koa, mba tsy ho naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino amin'ny famonjena ny fanahy. Eto izay dia mivavaka manokana Andriamanitra ho an'ireo madinika, ho an'ireo nona sy mangetaeta ny fahamarinana, ho an'ireo izay mila fiantrana, mba jereo hiantrao ry Jesosy Tomponay, omeo azy ny anina sahaza ho azy. Manomana ny fo sy ny sainay hiatrika ny fanompoana masina eny ivon'ny fiangonana izahay, hatanterahana ny teninao hoe aza mahafo ny fiarahantsika miangona, dia manatrehanay ara-masino amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay izahay. Ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra, Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Amen.